Vaon'ny fahasalamana kosa mandeha be ny resaka amin'izao fotoana izao fa misy ny fangalarana taova eo anivon'ilay sambo lehibe merci chips izay miantsona ao Toamasina ao nitondra fantsiana momba izay ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta sady ministre ny fahasalamam-bahoaka ihany koa Andriamatoa Cool Roger nambarany ary fahalara-pamena ho an'ireo mpitsabo eo anivon'ity sambo lehibe ity ny fahasalamam-bahoaka indrindra ho antsika eto Madagasikara. Mandeha ny feu fa misy ireo mpakatova ao amin'ny sambo lehibe merci chips izay manao fandidina memepona ao Toamasina. Tsy marina izany raha ny voalazan'ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta izay minisitry ny fahasalamam-bahoaka ihany koa. Lainga zany tsy misy zany hoe fa kakana fahatany fotsiny zao fa hoe hoaiza ataon'ireo amin'iza. Tsy misy zany ary tsy misy olona hoe atao alaina fo dia tonga dia mivoaka avy eo. Ny olona rehetra zay miditra ao voka-dolo izy ny olona hoe alainao fo izy na alainao ra izy hoe angalarinao ny voany dia afaka ivoaka afaka dia hoe amin'izao mila traitement be zany teneniko aminareo fotsiny fa rehefa hoe haka voa anankiray atao avy amin'olona ray atao amin'olona mitady an'izany 20 minutes za efa anisany niaraka amin'ireo mpandidina anao zany en tant que radiologue efa atao pare zany le voa atao amin'ny salle d'opération anankiray fa efa misy équipe anankiray manao opération mombany dia misy équipe anankiray koa miprépare hoe aiza no asiana an'le voa ao amin'ny le olona handray azy ka rehefa hoe fa top près izy dia tsy maintsy avy le chirurgien hametaka azy manapaka ny lalandrasinamany dia 20 minutes no fotoana tsy maintsy hakana azy avy eo hapetaka amin'le olona handray azy. Nanomboka ny faraparan'ny volana oktobra teo moa no tonga tao Toamasina ity sambo lehibe manatanteraka fandidina memepona ity ary maro ireo tombontsoa azo avy amin'izany. Ny fiaviany fotsiny dia afa mitondra fiovana ary fampanosoana eo amin'izareo mpamarotra légumes isan-karazany zany raha izy ny faharoa dia nanamboatra an'ireo hôpitaly be ireo izy zareo no nanamboatra ny hôpitaly kely fahatelo manaraka izay dia mandidy izy eo amin'ny 1000 intervention par mois mbola tsy tratra izy amin'izao fotoana izao fa efa miakatra izy 1000 intervention par mois tsy vitan'izay fotsiny fa maimaimpona zany zavatra rehetra izany i manao opération maso manao dentisterie 80 intervention dentaire par jour eo amin'ny 100 intervention mombany maso na consultation zany na opération par jour zany rehetra zany dia maimaimpona mifanafody dia maimaimpona ary ny suivi ny prise en charge dia maimaimpona. Ankoatra ny fandidina memepona dia misy ihany koa ny fampiofanana homen'ireo mpitsabo vahiny an'ireo dokotera malagasy.